Fanahy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Ry Andriamanitra raisanaka fanahy masonao midera sy mankalaza mivoninahitra anao izahay raha tratry zao andro an'izao. Rehefa nofoazonao tamin'ny torimaso mpahafatesana iny ka minery tanjaka vaovao indray fahavelomana, atsiarovana fa Andriamanitra velona ary manome fiainana ianao. Koa indreto zahay no nieriny fananao masina tonga miaona aminao, te-handreny feonao miaraka eo nivon'izao fifandraisana izao. Tompo malalo tsy tanteraka izay koa dia mangataka indrindra ny fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy na latsaka tao Kalvari ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra ary izany fananao masina izany ny daladalana anay handrenesana ny feonao. Mitenena Tompo araka ny fombanao voninnkeno izay mpanomponao, misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Mbola ampitombona amintsika mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Tsarovy riavana fa rehefa very fanantenana isika dia hiseho izay ny voninahitr'Andriamanitra ka aza mamono ny fanahy masina. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 12. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14 à 22. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mananatra anareo zahay rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, ometoky ny malemy saina, ampahirezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandreo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezah mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavahaka aza mitsahatra, misahora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy. Aza manao tsintsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Amen. Mpanjiny Jesosy enoy ny fanahy masina fa aza variana amin'ny fahavalo sy ny zava-misy misamboaravoara. Fa itokomany Jesosy mifantoha amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra ao dia ho hitanao ny fahalehibiazako ety an-tany. Amin'izao ry izao dia maro ny mifantoka amin'ny fitaka lehibe, eny ny saritsarym-pandresena ary ny faharatsiana lehibe ataon'ilay fahavalo. Tsy manana fahalehibiazana ny fahavalo ary ny saritsarym-pandresena miharihary dia aseho noho ny henatra lehibe mahazoazo marina tokoa. Maro no andao ny toerana misy azy ka hiazakazaka ody eo an-tanako izay misokatra ho azy hoy Jesosy. Satria ho tsinitsinina ny zavatra rehetra ary ho fantany fa tsy tanteraka ny teny fikasan'ny Satana. Fa izaho kosa hoy ny Tompo rehefa manao teny fampanantenana dia mitany izany hatramin'ny farany tokoa. Hoy ny Andriamanitra raintsika. Rehefa toa tsy misy ny fanantenana dia izay no hitsanganako hitondra ny fandresena goavana indrindra. Eritrereto ny fahafatesan'ny zanako, ilay latokako. Toa avokoa ny zavatra rehetra, anefa ny famonjena ny olombelona no iraka nampanaovina azy. Fombiazana tanteraka izany. Ahoana ny amin'ny fikasan'ny fahavalo andravany asa nanirahana azy? Fombiazana lehibe tokoa ny entin'ny Tompo ho anao. Fa hoy n'Andriamanitra aho, misedra ny fisehoany tsy fahombiazana ve ianao, izay efa hivadika ho fandresena lehibe nefa ankehitriny. No ny herin'Andriamanitra aho, izay mitondra ny heran'ny fitsanganana amin'ny maty ho amin'izay endrim-pahafatesana rehetra. Mijere amin'ny fampanantenako ary amporisio ny zanako hanandratra ny masony any an-danitra
mba hanaiky ny fanavotana azy. Hoy ny Tompo Jesosy avy any Nazareta, tiako ny ampatsiahan'ny oloko ny amin'ny fisokafan'ny ranomasina mena. Talohan'ny trangany izany dia tsaroa fa nanomboka tezitra mafy tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely, nanome tsiny azy no nitondrana azy ireo ho faty hono. Inona no ilaina hanafaka anay raha ho faty eto izahay? Tezitra tamin'ny Mosesy tokoa izy ireo satria tsy hitany izay ansirana ny toe-javatra misy. Nasain'Andriamanitra nanangana ny teny Mosesy ary nisokatra ny ranomasina dia nimpita izany tamin'ny tany maina izy ireo. Rehefa afaka izany dia fantatsika ny toyiny. Ahita fahagagana mimbetsaka ianao amin'izao andro izao, fotoana mahagaga, rehefa miditra an-tsehatr'Andriamanitra ka mamonjy eo anivon'ny fahafatesana. Tsarovy hatrany ny fomba nanoeran'ny zanak'Israely amin'ny Mosesy, na dia nividian'Andriamanitra nampy azy aza Mosesy. Notoeriny mandrakariva. Afantoy amin'ny tompony masonao fa tsy amin'ny ranomasina izay misambaravoara. Afantoy amin'ny tompony masonao fa tsy amin'ny olon ratsy izay mitady hanisy ratsy anao. Avy amin'Andriamanitra ny finoana sy ny fahatokiana, ary mila mandeha amin'izany mandrakariva isika. Na dia verina aza fa toa tena ratsy sy tsy azo idovirana, tsy azo resena raha jerena mamaika ny zavatra mitranga. Fa ao anatin'ny fotoana izay fotoanan'Andriamanitra dia hitrangan'ny fahagagana tokoa ary hisehon'ny zavatra tsy ampoizinao. Fantaro ny fahamarinana ary arao tsara izany. Aza kivy ety an-dalana, ny teny dia fahamarinana ary Jesosy ny teny tonga nofa mba hanehoan'Andriamanitra ny tenany amin'ny olombelona. Aza manova ny lalana nalehanao fotsiny noho ny fiheveranao fa efa ela loatra izany, mareta. Aza manova ny lalana nalehanao noho ny fiheveranao fa nandahoanao Andriamanitra. Tsy ahafoanao novinanao viana izy, ary Jesosy tonga hanafaka ny babo. Tompo, misaotra noho ny fitiavanao. Tsy ho kivy zahay. Isaorana any Jesosy Kristy avy any Nazareta fa hamiratra indray ny masoandro ary hiveriny zahay ka horohana ny ratsy. Eny Jesosy Tomponay, ianao ilay manome toky fa tsy mba ho very ny fanantenana, eo indrindra izay mety ahatonga ny saina mivezivezy sy ny fanahy tsy mitombina tsara no hiseho ny voninahitra. Ampianaro izahay ary tsy hamono ny fanahy masina. Ampianaro izahay hibanjina anao Jesosy ary hiaino tsara izany fanahy masina izany ka tsy ho variana amin'ny fahavalo na ny zavatra izay mety misambaravoara amin'ny fiainanay. Ampianaro izahay fantoka amin'ny fahalebiazanao dia ho hitanay tokoa izany fahalebiazanao izany ety an-tany izay misy anay ankehitriny. Amin'izao andro sy fotoana izao izay ahatonga anay tokoa rebireben'ny ratsy, rebireben'ny zavatra mitranga, ampianaro izahay fantoka aminao Jesosy, dia ianao ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho anay. Fa izay mety ho fahalebiazan'ilay fahavalo, ny saritsary mpandresena izay asehony na koa zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainanay, ampianaro izahay mba hifikitra tsara aminao Jesosy, ary ampianaro izahay hijery tsara anao ary hiaino tsara ny bitsiky ny fananao masina. Saotra sy mankasitraka anao tompony izany rehetra izany, fa raha toa tsy misy tokoa ny fanantenana dia eo ianao no mitsangana ary mitondra ny fandresena goavana indrindra ka dia ho saintsaininay amin'ity andro ity ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty azonay antoka fa tsy very ary tsara araka ny tany foana akory
ny rahanao Jesosy. Saotra tompo, lehibe ny fitiavanao sy ny fanondram-ponao. Ampianaro izay hatoky ianao andeha amin'ny fahombiazana avy aminao no ny herin'ny fanamasina amin'ny taradalana, ka hisedra ny fisehoan'ny zavatra rehetra ty an-tany izay mety mivadibatika, kanefa hanananay kosa ilay herin'ny fitsanganinao tamin'ny maty. Dera laza haja saotra ho anao Andriamanitra ray zanak'Fanahy masina, fa izay kosa hijery tsara amin'ny finoana sy ny fanantenana hatanteraka ny fifalianay anio am-pitsoro mandrakizay, dia ny fandresenao Jesosy Kristy ankehitriny sy ho mandrakizay. Misaotra tompo. Aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao Fanahy masina. Alleluia.